Ahoana Marina Ity Filoham-Pirenena Ity e. Mihamafy ny fiainana, sahirana ny isa-tokantrano. Manomboka mitamberina sy mampitany zava-nisy ny ainany tamin'ireo mpitondra ny fandimby teo aloha sy ny ankehitriny ny vahoaka malagasy. Ny tsapa dia saika lasa sehatra fanehoan-kevitry ny olom-pirenena ny tambajotra serasera Facebook, manoloana ny fahavoazana mahazo ny fiainany tsirairay sy ny fiainam-pirenena. Tao anatin'ny roa taona sy tapany, tsy mitsahatra mitotongana ny fiainan'ny malagasy, tsy mitsahatra misondro bidy ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy anefa ny vaolana matipaika ataony fitondram-panjakana. Isaky ny tapa-bolana moa dia misy ny tafa ataony mpitondra fanjakana amin'ny vahoaka malagasy, ka Andriamatoa Andry Rajoelina no nanao izany ny alahady lasa teo. Ny tsapa dia samy niandry vaolana maharitra sy paikady matotra, manoloana ny olana sedrainy isa-tokantrano io ny vahoaka malagasy. Tao nandisy fanantenana ny maro ihany anefa izany sy ny zava-nisy ny tranga, satria saika ny fanizingizina ny filoham-pirenena fa isy ny kasa amono ny tena no tena ny bahan-toerana. Ny tsapa nandritry ny fanazavany dia mahatsapy Andry Rajoelina fa efa tsy mino izay lazany intsony ny vahoaka malagasy. Tsapa mantsy nandritry ny fanazavany fa misisika mafy izy ny mba inony vahoaka malagasy ny fisiny izany. Izany dia midika mazava fa efa tsy manana fahefana feno izay napetraky ny vahoaka tamin'ny intsony Andry Rajoelina ankehitriny. Hoy mantsy izy hoe mamofady ny zavatra nokasaina natao teto amin'ny firenena, ary milohako tanteraka mihitsy satria rehefa ny fiandrianam-pirenena no voatoatoana dia eto mba manome hafatra kely ho an'ny malagasy rehetrarehetra, na ny mpanao politika na ny olon-tsotra, fa rehefa ny fiandrianam-pirenena no voatoatoana dia tokony mirahina isika malagasy, tokony sary-piaro ary mijoro miaro an'izany fiandrianam-pirenena izany. Mazava ny fanazavany teo dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza moa no nahatonga ny vahoaka malagasy iraviravin-tanana manoloana izany. Adala ny mpitondra io no nilalao ny sain'ny vahoaka malagasy nanomboka tamin'ny taona 2004 ka hatramin'izao. Inona moa ny sinema sy ny fampiasonana tsy nataony teto ho an'ny vahoaka? Nolazaina fa isika no amonjy izao tontolo izao. Naseho ilay raiki-tsary momba ilay mpaminany Joana, ary dia nolazaina mihitsy aza tamin'izany fa voafaritry ny azo fijaliana i Madagasikara. Tsy sary mihetsika ve ireny? Iza no lalaon'ny saim-bahoaka tamin'iny? Tsy vitan'izany ihany fa betsaka ny filazana tahaka izany nandritra ny tantanany ny tetezamita. Raha tsy ahivina kely mantsy ny faharoa ny volana Desambra 2004, voalaza fa nisy ny kasa amono ny tenany, saingy ny bala dia nisolifatra teo amin'ny parabrisy ny fiara ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana izany. Ny fahatelo ny volana Marsa 2024, voalaza ihany keo fa nisy bomba tokony hipoaka raha ny andalo ny fiara nitondra azy. Ny fahavalo amby roapolo ny volana Aprily 2024, voalaza fa nisy olona niditra tao amin'ny WC any jet privé any ka tokony nipoaka ilay aeroplanina izay saika hitondra azy. Ny fa 20 ny volana Jolay 2024, manomboka ny raharaha Apollo 21. Raha tena zohina ny fanazavany dia kely sisa no tsy nilazany hoe mba inoy moa ry vahoaka malagasy fa nisy ny kasa amonge ny filoham-pirenena e. Ny fiarovako ny tanindrazana no azahokolana ho hatrany ny fanazavany. Inona tokoa moa no tsy inony vahoaka malagasy fa tena saika nisy namono izy? Be loatra ny filma natao hatramin'izay, any ka tsy mampiraika ny olona intsony. Raha nitondra fanazavana momba izany moa izy dia ity no nambarany. Ary tiako ny mampatsiahy fa ny filohan'ny repoblika dia filohan'ny malagasy rehetra, ary tsy tokony tsy fitovi-kevitra no ampiasaina ny mpanao politika na ny olona na ny sokajy rehetra hoentina anakorontanana an'ity firenena ity. Tsy azoko ekena noho izany ny fampiasana ny herisetra, ary meloka tanteraka ny hetsika sy ny fikasana
ny andatradra ny samy malagasy indrindra moa fa ny androm-panjakana zay novidiny vahoaka no anaovana an'izany dia ataoko fa efa mihoatra ny fefy dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza no nitarika vahoaka ka nampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika saika anala ny ain'ny filoham-pirenena amperinasa tamin'ny taona 2024 teto raha tena matsapa-tena ny filoham-pirenena ankehitriny io fa tsy mety ny tahaka izany dia izy no tokony ifona mpahibe maso amin'ny vahoaka malagasy manoloana ny zavatra nataony any filoha Marika Ravalomanana sy ireo ray aman-dreny am-panahy izay nataony tsinotsinona tamin'ny taona 2024 ireny fa rehefa ny tena zany de maharary fa rehefa ny hafa de tsy rarahako ny arantsika nahita tsara mantsy ny zava-nisy teto tamin'ny fanonganam-panjakana izay notariny iny fa nisy mihitsy aza ny fikasana andefa lance roquette teny avloa tamin'ireny fotoana ireny tsy fikasana amony filoham-pirenena ve izany tsy ny fiandrianam-pirenena ve no voatohitohina tamin'ireny fotoana ireny averina ihany fa tokony ifona sy hibebaka amin'ny vahoaka malagasy sy ny filoha Marika Ravalomanana ny tenany raha tena matsapa tokoa fa tsy mety ny tahaka ny zavamisy izay lolazainy ankehitriny io tsy bata akory ny vahoaka ka tsy mahatadidy ny tena zava-nisy teto ary tsy mahagaga raha toa ka betsaka no tsy mino ny mpitondra intsony ny tena malasa saina dia ity fanazavana izay nataony ity hoy mantsy izy hoe ny fanendrena conseiller diplomatique zany dia misy ny décret na didim-panjakana ary misoratra mazava any amin'ny journal officiel zany tsy afaka fafana fa indroa ihany any nahitan'io rangahy io izay no fanazavany dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny filoham-pirenena ve no minitsy mahafantatra io olona voatonina io sa inona no tena tanjona tao ambadika izany fanazavana izany tsy takona fenina mantsy ny fanazavana izay nataony olona akaiky io filoham-pirenena ankehitriny io no sady niaraka taminy nandritra ny fanonganam-panjakana teto fa tsy nisy tsy nahafantatra ilay olona voatonontonina io teto amintsika nandritra ireny fotoana 2024 ireny ity mantsy no fanazavany mahakasika izany hoe oronampeo milaza fa nanana andraikitra nandritra ny teteza mita i Paul Rafanoarana dikan'izany raha 1364 ariary ny fiole antsimiroro azony président de la république ahena amin'ny 2500 ariary ny amarotana azy fa ny sisa mba alefana ny trosa de mba miaina ny vidin'ny jiro eny amin'ny mpanjifa rehetrarehetra zay ty bagara ty fa resaka ty resaka hoe sareraka ny resaka tamin'ny Paul Rafanoarana taiza moa naizany sareraka amin'ny Paul Rafanoarana tamin'ny teteza mita tsy mahalala an'izany ny maramila rehetra teo an-dako niara niasa tamin'ny rajoelona tao an-dako io ka zay mazava no sady niarahany rehetra na eno angamba ny fanazavany teo dia mipetraka ny fanontaniana hoe izay zany no mandainga amin'ny vahoaka tena resaka fifofona aina tokoa ve no tranga eto sa lonilony vokatry ny fikatsahana tombontsoa manokany samy ao andapa fanontaniana mipetraka ireo ary mila valiny amin'ny vahoaka malagasy avokoa atreto tokoa mantsy dia tsy nasiany filoham-pirenena resaka mihitsy ny mahakasika ny famokarana ato anatiny manoloana ny fidanga ny vidim-piainana ankehitriny fa dia ionona amin'ny fanafarana entana ny eto Madagasikara mazava ho azy fa ny farafarana entana be loatra avy any ivelany no mahatonga ny vahoaka malagasy ijaly tahaka izao mahatonga ihany koa ny fitotongana ny sandam-bola nolazain'Andriamatoa any rajoelona fa tsy nanome baiko ny talia jeneraly ny etra ny tenany manoloana ilay filazana mahakasika ny vente en ligne azo everina ve fa fanapahan-kevitra samy irery no raisy ny talia jeneraly ny etra izany ihany koa de midika fa samy manao zay saim-pantany ny mpitondra eto amintsika manoloana ny fitantanana ny fiainam-bahoaka sa ve mody asina ny olana manoloana ny savorivory misy eto amin'ny firenena dia avy eo mody aroso ny vahaolana izay mampimenomena vahoaka mba ilazana fa tena miaro vahoaka sy miasa ho an'ny vahoaka ny filoham-pirenena fa ahoana marina
ahoana marina e